Manolotra ny arahaba tompoko toy izao indray ny fivoaran'ilay rivodoza Fredy amin'izao 7 ora sasany maraina izao. Any amin'ny 90 kilometatra atsimo andrefan'ny Toliara no misy azy, izany hoe any andrefan'ny Besamata ao amin'ny distrikany Betioky. Mitondra rivotra 90 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora, izany hoe voasokajy ao anatin'ilay antsoina hoe forte tempête tropicale. Tsara manamarika fa any an-dranomasina ny tena ahitana an'izay tafio-drivotra izay ary any amin'ny manakaiky ny ivony. Mizotra mianatsimo izy amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Andrasana ny fiatahan'ity rivodoza ity amin'ny morontsiraky Madagasikara. Ao anatin'izay ihany koa dia andrasana ny andehanany ianavaratra andrefana indray ary azo amin'iny Mozambique iny. Etsakilan'izay ihany koa raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia saika mitoetra trany aloha ny orotsakorana betsaka any amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Saika mitoy izy io androany ary miankina amin'ny fiksahan'io rivodoza io no mamaritra ny toetry ny andro any amin'ny fatra atsimony nosy iny. Ho an'ny voatany sy ny fatra hafa moa dia anorana somary miatoato amin'ny akapobeny. Amafisina trany ireto filazana fampitandremana mahakasika ny rivodoza ireto. Filazana miloko mena na filazana loza mitatao ho an'ny distrikan'ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Betioky. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny distrikana Kazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampani. Filazana miloko maitso na filazana loza fanairana ho an'ny Menabe sy ny distrikany Beroro. Ho an'ny Mpiandrika morontsiraka andrefana manomboka eo a Besalampy hatrany Cap Sainte-Marie ary manomboka eo a Cap Sainte-Marie hatrany Vangaindrano amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo atsinanana dia entanina mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pilamina ity rivodoza ity satria korotana tanteraka mihitsy ny fifamoivoizana sy ny toetry ny andro eny an-dranomasina. ARB ary mety hisamota mihitsy aza ny ranomasina indraindray. Ary ao atsakany sy andavany foana ny toromarika eo meno manam-pahefana ny fotony soroana ny loza mety iseho. Izay ny vaovao mahakasika ny Fredy amin'izao maraina izao, manome fotoana anao indray afaka fotoana vitsy.